Fantatra fa misy tanora 4 no isitraka fiofanana mahakasika ny teknôlôjia avo lenta na compétence numérique avancée amin'ny taona 2024. Ity fiofanana ity moa dia tafiditra indrindra ao anatin'ny filosoan'i Madagasikara amin'ny tontolon'ny nomerika ka dia vita sy ny omaly ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny ministera tompon'andraikitra sy ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny AFC izany ho tateriny mampiona rakotorso. Ambony filan'ny Madagasikara raha ny resaka fampiofanana mahakasika ny fifehezana na fikirakirana ny teknôlôjia avo lenta na ny compétence numérique avancée. Tanora malagasy 10 alina hatramin'ny 4 alina isa-taona no tokony hazo fiofanana raha tiana ny atratrarana ny tanjona ny amin'ny fidirana ho firenena moderna izay efa irosoan'i Madagasikara tsikelikely ankehitriny. Ho famalina io filana io dia tanora malagasy misa 4 avy amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana no isitraka fampiofanana mahakasika ny fikirakirana teknôlôjia avo lenta. Ahafahantsika mampiasa izany teknôlôjia moderna izany dia mihintsika fiofanana manokana amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fitoram-panjakana na ny raha manaiky rehetra dia izany no anampy ny banky iraisam-pirenena sy ny AFC any Madagasikara. Fa ity moa izany mbola satronana ihany savaranandro anaovantsika anazy dia rehefa mety dia fotodrafitrasa voalohany apetraksika ity dia afaka manaparitaka izany manerana nosy ny gouvernemanta sy ny ministera izay tarihako ahafahantsika manao izany fampiofanana izany. Fiara-miasa ny ministera ny fampiroboroboana sy fanovana ny ahitao rakajy-mirindra ny paositra sy ny fifandraisan-davitra amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny AFC na ny International Finance Corporation izay vita sy ny omaly 13 Desambra ary hihatra manomboka amin'ny taona 2022. Aujourd'hui, l'économie numérique est un passage obligé donc pour toutes les économies, y compris les économies émergentes telles que Madagascar. Et donc il est important que Madagascar se dote non seulement des infrastructures, mais également se dote des compétences pour pouvoir entrer pleinement dans l'économie numérique. On souhaiterait que Madagascar soit un exemple pour le reste du continent parce qu'encore une fois, ce que nous allons faire là, nous ne l'avons pas fait ailleurs. C'est la première fois, la toute première fois que nous allons faire ce genre de projet en Afrique. Ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny AFC araka izany no iantoka ny fahatongavana ireo mpampiofana matianina izay hotsongahana avy amin'ireo tolotra iraisam-pirenena misy ary ny tanora misehatra amin'ny informatika toy ny développement de logiciels, l'architecture en nuage, l'ingénierie des données ary ny cybersécurité no antsoina handray anjara amin'ilay fiofanana ary ny ray apa efatra izy ireo dia ho vehivavy avokoa.